boky hatrany amin'ny 20 sy iray alina latsaka kely no natolotry ny loholona zany Mourad Abdirassoul sy ny fikambanana APIC ho an'ny distriktany Manjakandriana samy nazo ny anjarany avokoa na io ny sekoly ambaratonga fototra na ny ambaratonga faharoa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana nazo ny anjarany ihany koa ny fampianarana teknika sy ny tranomboky munisipaly angadina nanana sy vinahitana izany ny lolo Madagasikara ka rehefa nambara teo sy ilay fikambanana iray avy atsy amin'ny Inosy La Réunion. Nanolotra boky fianarana ho an'ireo mpianatra amin'ireo commune 10 amin'ny distrikany Manjakandriana ny loholon'i Madagasikara Mourad Abdirassoul questura voalohany eo anivony anteneran-doholona niaraka tamin'ny kabinetrany ny alatsinainy 14 volana jolay lasa teo. Commune 10 no sitraka fanomezana boky miisa 707 no zaraina ho an'ny sekoly ambaratonga fototra, sekoly ambaratonga faharoa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, fampianarana teknika ary ireo tranomboky munisipaly. Ka samy anana boky miisa 570 eo ny commune tsirairay. Zany no totosa dia noho ny fiara-miasan'ny loholon'i Madagasikara Mourad Abdirassoul tamin'ny mpiara-miombonantoka APIC na Association pour la promotion de l'initiative citoyenne avy atsy amin'ny Inosy La Réunion ary ny fanatanterana ny famohanany sy ny fitanterana ny boky dia mitetsina 410 tapitrisa ariary izay tolo-tanana avy amin'ny loholona Abdirassoul sy ny ministra ny fanabeazam-pirenena ary ny lehiben'ny faritra Analamanga. Ny teny olazanay dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an'ny association APIC avy any La Réunion fa indrindra ho an'Andriamatoa Questeur sy ny mpiara-miasa aminy satria dia tsapanay izay tolo-tanana lehibe natolotra ho an'ny commune 10 ato anatin'ny distrikany Manjakandriana. Mametoky izahay fa ho tsara tantana ireo boky ireo ary ho tsara kajy ary dia hisongadina ny vokatra azo dia ny fahaizan'ny zaza malagasy indrindra ato anatin'ny commune 10 ato anatin'ny distrikany Manjakandriana. Ny fikambanana APIC avy atsy La Réunion izay notarian'Andriamatoa Philippe Samlor filohan'ny fikambanana dia nanamafy fa vonona hatrany ny hanohy ny fiara-miasa mba hisian'ny vokatra tsara eo amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy ary niangavy izy ireo mba ho tonga mivantana any amin'ny mpianatra ireo fanomezan'ireo.